Ravako malala amin'ny tompo ho aminareo hatrany any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Amin'ity volana septambra andiniantsika ny lohahevitra hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa ity, dia diniantsika nio ny lohahevitra manao hoe ny batisa kristianina. Ny batisa kristianina. Tsika rehetrarehetra moa zany zao dia efa sokajin'olona raha mijery amin'ny ankapobeny fotsiny dia angamba everiko fa efa vita batisa daholo sika izay manatrika eto. Kanefa tsy hisy amintsika antanina iray dia inona ntsony mbola mila inarana an'io pasteur fa efa hainay io. Raha miresaka batisa raha teo isika dia marobe ny lesona mahakasika ny batisa, ary tsy hiambo mihitsy ahako ilaza hoe tsy maintsy vitantsika androany zany, voafehantsika daholo zany. Marobe zany fa noho ny amin'ny fotoana voafetra dia fampianarana izay voafetra ihany koa no omena antsika eto. Misy fampianarana maromaro izay efa atao hoe nahazatra ny sofintsika mahakasika amin'ny batisa, ezahana tsy ho jerena intsony ireny. Ohatra hoe raha miresaka batisa dia hoe fa maninona manao batisa an-jaza isika, efa nahazatra antsika zany everina fa efa voafehantsika, tsy dia hivalapatra be amin'ireny isika. Fa fomba fijery vitsivitsy no andeha ho resahantsika riavako an'io mahakasika ny batisa kristianina. Miresaka aloha zany hoe batisa kristianina dia andao hiresaka ny famaritana ny teny. Ny teny hoe batisa dia voalohany dia nalaitsika avy tamin'ireo karazana batisa misy eo amin'ny baiboly. Farafahakeliny, raha mitena zany hoe farafahakeliny dia mbola misy mihoatra. Farafahakeliny dia misy batisa anankitelo ao amin'ny baiboly. Ny batisa voalohany dia ilay ataontsika hoe batisa tamin'ny fanekena, tamin'ny famorana. Io zany ilay batisa tamin'ny natao tamin'ny Abrahama sy ny taranany. Hitantsika io ao amin'ny Genesis 7:70. Genesis 7:70 ny antsoina hoe batisa eo dia hoe Andriamanitra manao fanekena amin'ny olom-boafidiny. Zany hoe Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama. Hoy ny voalaza eo amin'ny Genesis 7:70 ny andininy 7 manao hoe fa hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ny antsoina hoe batisa zany eto dia Andriamanitra manao fanekena tamin'ny mpanompony. Ary raha avakitsika io Genesis 7:70 dia mahita fa ny endrika hita maso nisehon'ilay fanekena dia tamin'ny alalan'ny famorana. Hoy Andriamanitra hoe izao no fanekeko aminao, ho forana ozy izy ny lehilahy rehetra aminareo. Ho forana ny lehilahy rehetra aminareo. Zany tany zany. Ary ny testamenta vaovao dia manambara fa ny famorana tamin'ny andron'ny Abrahama dia tandindon'ny batisa ao amin'ny testamenta vaovao. Zany hoe efa batisa iny zany, batisa ny testamenta taloha, raha zay no azontsika ilazana azy. Dia mandeha aingana be tsika satria araka ny tenitsika teo dia hoe tsongotsongotsika ilay izy. Misy indray zany antsoina hoe aty amin'ny testamenta vaovao, misy ny antsoina hoe batisa ny fibebana. Raha marina tsy tena hoe testamenta vaovao fa ataontsika hoe testamenta intermédiaire. Ny batisa ny fibebana izay hainareo tsara, batisa ny Jaona mpanao batisa io. Batisa ny Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa
dia tarika ny olona ho amin'ny batisan'ny fibebahana. Inona moa zany ty batisan'ny fibebahana izay nataon'ny Jaona ity? Rehefa mamaky isika ohatra ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 7, Luka 7 ny 5:15 hatramin'ny 9:20, 15 à 18, dia hitantsika ao i Jaona mpanao batisa izay nampirangorango ny olona tamin'ny fibebahana. Ny batisan'ny Jaona mpanao batisa dia batisan'ny fiovana, ny olona te hiala amin'ny fahotana, ny olona te hiova fomba fisainana, zany no nanaiky ny batisan'ny Jaona mpanao batisa. Raha marina zany ny antsoina hoe batisan'ny fibebahana, dia plutôt batisa pour la réforme tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa. Te hiala amin'ilay fangejana fivavahana na ilay fahazarana nahazatra, fivavahana nahazatra teo aloha ny olona, te hiavao, dia nyroso tamin'ny batisan'ny fibebahana. Dia io zany ataontsika teo hoe intermédiaire ny testameta anankiroa. Fa avy eo amin'izay ao amin'ny testameta vaovao dia misy ilay antsoina hoe batisan'ny fanahy masina. I Jaona mpanao batisa ihany no nampiasa io voambolana io hoe batisan'ny fanahy masina. Ny teny Jaona mpanao batisa eo amin'ilay référence anomentsika teo Luka 7, 15, 18, ny teny izy fa izy ozy dia hanao batisan'ny za ozy manao batisanareo amin'ny rano fa ho avy kosa ilay ao ariako hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Zany hoe antsony Jaona mpanao batisa hoe batisan'ny fanahy masina zany ny batisan'i Jesosy Kristy. Rehefa tena mijery nefitsika anaty fonteny, rehefa tena mijery amin'izay hoe le avy eo ariako izy ny hanao batisanareo amin'ny fanahy masina, dia rehefa mijery amin'izay zany tsika te hiteny an'i Jesosy Kristy izy amin'iny, dia mijery tsika hoe taizy Jesosy no nanao batisa olona, dia tsy nisy akory hoe Jesosy nanao batisa, Jesosy tsy nanao batisa olona mihitsy. Zany hoe le batisan'ny fanahy masina tenenina io zany tsy batisa araka ny fiheverantsika azy hoe asiana rano na tahaka an'izany. Ny batisan'i Jesosy Kristy zany dia batisa ampanahy, batisa ampanahy, ny fandetehana ny olona ao amin'ny fahafatesan'i Kristy mba hiara-belona aminy, zany ny antsoina hoe batisan'ny fanahy masina. Zany hoe zay rehetra atao batisan'ny fanahy masina dia tsy maintsy manaiky hiara-maty amin'ny Kristy izy aloha, avy eo miara-belona amin'ny Kristy, miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotany mba hiara-belona amin'ny Kristy indray. Tsy haiko Kolosianina angamba no milaza, jereko vetivety Kolosianina 2. Tonga dia mamaky eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo sy ny manaraka 11-12 zany. Hoy ny voalaza hoe ary tao aminy koa no namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famoran'i Kristy. Dia inona ilay famoran'i Kristy? Kristy ve namora olona? Dia ny andininy 12 valiny, fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa. Eo indray zany ilay batisa, nga nanao batisa Jesosy? Mbola tsy. Fa inona ny batisany? Niarana levina taminy ianareo izy, izay niaranareo ny natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ny antsoina hoe batisan'ny fanahy masina zany dia ny faneken'ny olona anankiray, na hoe ny finoan'ny olona anankiray, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy. Ny faneken'ny olona ray, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy no antsoina hoe batisan'ny fanahy masina. Lalovantsika vetivety zay fa
mety iveriberenantsika eo ihany raha miresaka hoe batisa isika. Fa reto misy foto-kevitra vitsivitsy izay tokony hodiniantsika raha miresaka hoe batisa isika. Voalohany dia tsara ho resantsika ny fifandraisan'ny batisa sy ny tenin'Andriamanitra. Ny batisa sy ny tenin'Andriamanitra. Efa nisy fotoana noentiko teto amintsika teto aloha ny karazana tenin'Andriamanitra. Hoe raha vao miteny hoe tenin'Andriamanitra isika dia misy ny antsoina hoe tenin'Andriamanitra voasoratra na le antsoina hoe parole écrite. Io zany ilay hitantsika ato anatin'ny soratra masina, io ilay parole écrite hito zany. Karazany ray iny, soratra masina iny. Faharoa karazana tenin'Andriamanitra anankiray ilay antsointsika hoe tenin'Andriamanitra henoina na tenin'Andriamanitra toriana, parole audible. Parole audible. Iny dia ilay hitantsika amin'ny toriteny. Tadio zany fa mitovy lanja ny soratra masina sy ny toriteny satria samy tenin'Andriamanitra eo. Ary ny endrika tenin'Andriamanitra fahatelo izay hitantsika dia ilay antsoina hoe tenin'Andriamanitra hita maso, parole visible. Ny antsoina hoe parole visible dia hoe ilay tenin'Andriamanitra miseho amin'ny endrika hita maso dia ny sakramenta. Mitovy zany ny famaritana ny antsoina hoe tenin'Andriamanitra visible na hoe tenin'Andriamanitra hita maso, parole visible sy ny hoe sakramenta. Ny famaritana ny sakramenta tamintsika nianatra katekomena dia hoe ny sakramenta dia fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana. Ny mahasakramenta ny sakramenta dia ilay Andriamanitra miasa amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana. Dia hito koa nefa ny parole visible koa dia hita maso sy azo tsapain-tanana. Noho izany ny sakramenta zany no iombonana lay parole visible andaniny sy lay sakramenta resantsika teo. Lalovantsika vetivety ireo hoe karazana tenin'Andriamanitra fantatsika. Fa izay miinteresse antsika zany zao dia ilay hoe teny hita maso. Ny fifandraisan'ny teny hita maso na ilay hoe parole visible sy ny sakramenta. Ary resaka batisitsika ao anaty sakramenta. Ny fifandraisan'ireo dia raha miresaka moa zany tsika sakramenta samy hita maso na ny batisa na ny fanasan'ny tompo. Samy hita maso na ny batisa na ny fanasan'ny tompo. Dia tsy dia tena iresaka loatra fanasan'ny tompo tsika satria iresaka batisa ny taimatsika. Ny batisa zany dia tenin'Andriamanitra hita maso. Zany hoe ny batisa zany dia fanehoana ny fomba hita maso ny tenin'Andriamanitra izay nohenoina, ny tenin'Andriamanitra izay novakiana, ny tenin'Andriamanitra izay nojerena. Averiko ny batisa dia fanehoana ny tenin'Andriamanitra izay nohenoina, parole audible, sy ny tenin'Andriamanitra izay nojerena, parole écrite, ary ny tenin'Andriamanitra izay novakiana, parole écrite, ary ny tenin'Andriamanitra izay nojerena, parole visible. Dia andeo tsika hijery an'ireto tranga hitantsika eo amin'ny soratra masina ireto. Eo zany ny ny Cornelio ao amin'ny asan'ny apôstôly 10. Rehefa mijery tsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 10 mofinainantsika tamin'ny lasa teo daholo zany référence biblique omenantsika zany asan'ny apôstôly 10 ny andininy 44-48. Fa rehefa tena mijery tsika ilay izy moa lava be ilay izy raha vakiana hatramin'ny andininy voalohany. Fa rehefa mijery tsika dia izao manao hoe i Cornelio ilay sokajin'olona nangetaeta tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. I Cornelio ilay olona izay niteny manao hoe atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy. Araka izany
naroso tamin'ny Kornelio ny fampianarana tenin'Andriamanitra. Rehefa avy nampianarana tenin'Andriamanitra izy dia indro ny roso to d'abord aloha nilatsaka tamin'ny fany masina, dia avy eo izy natao batisa. Tsy dia tena mitovy loatra zany ny kahan'ny Kornelio amin'ny ka sasany izay hitantsika eo amin'ny Baiboly. Ny an'i Kornelio dia izao, ny tenin'Andriamanitra ny aloha lalana, dia avy eo nilatsaka amin'ny fany masina, dia izay izy vao natao batisa. Nisy fotoana ny sasany natao batisa aloha vao nilatsaka amin'ny fany masina. Fa eto zany dia izao, ho an'i Kornelio fototra iorenan'ny batisa ny tenin'Andriamanitra. Fototra iorenan'ny batisa ny tenin'Andriamanitra. Dia mijery indray tsika, dia avy eo manao conclusion rehefa avy eo, fa hitantsika eo amin'ny Matteo 7:20 teny haintsika tsenjery io, fa baikon'i Jesosy Kristy fanaovana batisa. Ho Jesosy mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fany masina. Zany hoe eo zany dia hitantsika hoe atao mpianatra aloha, zay vao atao batisa. Zay zany le tranga hitantsika anankiroa. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia izao manao hoe ny tenin'Andriamanitra no fototra iorenan'ny batisa. Tsy midika akory zany satria nisy mofinaina zao tamin'iny dia manontany le olona hoe tsy maintsy olona afaka mandre tenin'Andriamanitra ve zany vao azo atao batisa? Ny dikan'io dia izao, amin'ny fotoana izay hiainonan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fotoana izay hitorianan'ny tenin'Andriamanitra ihany no azo anaovana batisa. Averiko amin'ny fotoana izay hitorianan'ny tenin'Andriamanitra ihany no azo anaovana batisa. Zany hoe amin'ny fotoana izay tsy misy toriteny dia tsy misy batisa azo atao. Zany mahatonga antsika tsy manao an'ilay antsoina hoe batisa kamehana. Zany mahatonga antsika tsy manao hoe batisa vonjy tavanandro, tady ho faty zany zazakely zany fa ataovy batisa aingana. Non, amintsika dia tsy maintsy mandre tenin'Andriamanitra aloha ny ray aman-dreny izay manana ny finoana manolotra ny zanany ho an'ny sakramenta amin'ny batisa, dia iny tenin'Andriamanitra norenesiny iny no mibaiko azy handray ny sakramenta ny batisa ho an'ny zanany. Tsy maintsy alohavana tenin'Andriamanitra ny sakramenta. Ary ny batisa ny resahany eto dia ny batisa zany resantsika, ary tahaka izany koa fanasan'ny tompo. Ny fanasan'ny tompo rehetra na aiza na any atokantrano mampandray na any amin'ny hôpitaly na aty am-piangonana dia tsy maintsy misy toriteny, tsy maintsy misy fizarana tenin'Andriamanitra aloha, satria ny tenin'Andriamanitra no fototra iorenan'ny sakramenta. Zay zany mazava zany ny fifandraisan'ny batisa sy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fototra iorenany, ka amin'izay hitorianany tenin'Andriamanitra no misy ny batisa. Zay zany lesona ray lehibe. Lesona anankiray faharoa dia ny fifandraisan'ny batisa sy ny fanahy masina. Ny batisa sy ny fanahy masina miverimberina matetika ao amin'ny mba masitsika ny batisa sy ny fanahy masina io, fa ny zavatra resahantsika dia izao manao hoe ao amin'ny fiangonana dia tsy misy asa tanteraka rehefa tsy misy ny asan'ny fanahy masina. Averiko ao amin'ny fiangonana dia tsy misy asa tanteraka rehefa tsy misy asan'ny fanahy masina. Tsy misy toriteny tanteraka raha toriteny tsy esan'ny fanahy masina. Tsy misy batisa tanteraka raha batisa tsy esan'ny fanahy masina. Tsy misy fanasan'ny tompo tanteraka raha tsy fanasan'ny tompo esan'ny fanahy masina. Tsy misy asa sy fampaherezana tanteraka raha tsy misy asa, raha tsy esan'ny fanahy masina. Zany hoe ny fanompoam-bavahana manontolo no tsy lavorary rehefa tsy misy ny asan'ny fanahy masina. Ary tahaka izany tsy ny fanompoam-bavahana ihany, fa raha mitentsika zao hoe trano fiangonana tsy esan'ny fanahy masina n'est qu'un monument historique. Ny trano fiangonana raha tsy esan'ny fanahy masina dia mitovy amin'ireny
trano be manatantara fotsiny fa tsy mipetraka ny mahafiangonana azy. Izany hoe ny maha izy azy ny fiainan'ny fiangonana dia ny asan'ny fanemasana. Koa raha miresaka hoe batisa isika dia hahatsiaro fa ny maha izy azy ny batisa dia tsy ny rano, tsy ilay élément be dia be ampiasaina amin'ny batisa. Afaka mitanisa tsika hoe inona avy ny élément ampiasaina amin'ny batisa, dia mitanisa zany tsika élément amin'ny batisa: ny ray aman-dreny nanotra ny zaza, ny zazakely, ny rano, ny dekona, ny fiangonana, ny kalisy, ny mpitandrina, tsy kalisy moa zany fa mibatiser, ny mpitandrina, ny rano, reny zany élément ao anatin'ny batisa daholo. Averina nefa fa tsy ireny élément reny no manan-danja amin'ny batisa, fa nino? Ny asan'ny fanemasana. Le élément reny peu importe dia mety foana. Ohatra, le ray aman-dreny ny jentilisa be mihitsy, dia misy olona mpitaiza tsy fantatra vany mitondra le zaza ho atao batisa, dia tsy azo atao batisa ve le zaza? Azo atao izy, dikan'izay tsy le ray aman-dreny zany no mamaritra ny fanaovana batisa na tsy fanaovana azy. Tahaka izany koa raha ohatra hoe miresaka rano tsika, any amin'ny dezaka be tsy nahita rano ianao dia ranona kokoa nisy, azo atao batisa ve sa tsy azo atao batisa le zaza? Dia mahita antsika fa tsy ny rano no mamaritra ny fanaovana batisa azy na tsia. Na ohatrany koa ny batiser, ohatrany ahoana ny forme batiser, zay vao azo atao le batisa. Peu importe, tsy ino, misy ny sasany vita vato marbre tsara tarehy, ny sasany hazo, ny antsika moa dia miainga amin'ilay vera kely sa kopy kely ohatr'izao, zay tany ambanivohitra zinga. Fa batisa foana io, satria tsy ilay élément ao anatiny no mamaritra ny batisa, fa nino? Lay asan'ny fanemasina. Ninona kosa nefa na ho tsara tarehy be aza ny élément ka manaraka ny fiainitra rehetra, kanefa tsy misy asan'ny fanemasina, dia tsy batisa io. Ary ohatrany koa tsy ny mpitandrina, ny mpitandrina dia mbola élément ihany. Tsy ny mpitandrina mamaritra ny hoe raha maitsomaitso ny ziga mpitandrina sa menamena sa fotsifotsy no izy, raha tanoranora na antitra sa inona no izy, raha toy inona na toy inona, dia tsy maha-izy azy an'ilay mpitandrina no mamaritra ny mahabatisa ny batisa, fa ny asan'ny fanemasana. Eto ary tsika dia hijery fa ny fomba nanaovana batisa ny Jesosy Kristy. Rehefa natao batisa Jesosy, hitanareo io ao amin'ny Luka 4:21-22 Neny Jesosy moa zany no raisiny eto, fa misy batisa be dehibe hitantsika teo misy asan'ny fanemasana, fa neny Jesosy no raisiny. Teo zany zao ohatra hoe neny Jaona mpanao batisa, dia hitantsika ny teny izy nareo aneo atao batisa amin'ny fanemasana. Dia hitantsika koa ohatra hoe Cornelius zao natao batisa teo, dia nisy rotsaka amin'ny fanemasana. Hitantsika koa amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 rehefa latsaka amin'ny fanemasana, dia natao batisa ny olona tsombo 3,000 lahy natao batisa. Zany hoe misy asan'ny fanemasana foana amin'ny batisa. Fa eto aneny Jesosy no raisitsika, Luka 3:21-22. Rehefa natao batisa Jesosy dia hitantsika fa ny fanahy masina no momba sy nanatanteraka na hoe manokana an Jesosy tamin'ilay batisa. Jereo tsara le izy misy fahasamihafana mihitsy zany Jaona nanao an'ilay batisa teo. Nareo ve dia mieritreritra fa tena batisa ny Jaona no natao tamin'i Jesosy? Batisa ny fibebahana ve no natao tamin'i Jesosy nefa ny Jesosy tsy nanota? Fa rehefa eto dia manasa anareo maka an'ilay Luka 3:21-22 anokatra mba masinareo, dia zao ny filazany azy. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, donc le vahoaka d'abord zany, reo zany nataony Jaona batisa amin'ny fibebahana. Azonareo? Natao batisa amin'ny fibebahana zany reo aloha. Vitany ireo dia natao batisa amin'izay Jesosy. Dia jereo tsara fa ny batisa an' Jesosy tsy mitovy amin'ireo. Ary Jesosy koa efa natao batisa sy nivavaka, dia nanino? Dia nisokatra ny lanitra ny fanahy masina nidina teo amboniny
ka ny endriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Izany hoe tamin'ny batisan'i Jesosy zany dia hitantsika tsara fa tsy Jaona no nanao batisan'i Jesosy fa ny fanahy masina. Dia aza manontany anandray samy hafa ve zany pastera ilay fanahy masina sy Jesosy? Raha marina dia hoe fomba anankiray na hoe filazantsika azy moa dia hoe consécration ahafahan'i Jesosy nanomboka ny asany ity batisa ity. Eo zany no naniraka an Jesosy na hoe nanokana azy tamin'ny fomba ofisialy ahafahany manao ny asany. Dia jereo tsara fa ny batisan'i Jesosy eto dia hitantsika fa nanatrika teo ny Andriamanitra telo izay iray. Misy ny présence divine, présence de Dieu trinitaire, zay zany no hitantsika eo. Andriamanitra telo izay iray. Jereo tsara fa io Jesosy io ny fanahy masina sous forme na kolomby, ary io ny ray izay ny teny manao hoe ity ny zanako malalako izay maneno, izay sitrako. Tena misy présence divine teo amin'ny batisan'i Jesosy. Zay zany zavatra lehibe zay hitantsika teo. Dia ao amin'ny batisa io koa nahitantsika ny maizy azy an Jesosy mihitsy, nambara fa zanak'Andriamanitra izy, ianao no malalako, ianao no sitrako. Eo zany ny mipetraka ny spécificité any Jesosy amin'ny maha zanak'Andriamanitra. Noho izany ny fanahy masina zany izay nilatsaka tamin'ny natao batisa Jesosy no ataontsika ihany koa hoe momba ny batisa ray manontolo izay natao taminy, na hoe nahatanteraka ny maizy azy. Inona moa zany ny fampiarana an'izany amintsika? Ny fampiarana an'izany amintsika dia izao: eo amin'ny fotoanany batisa isika no mandray ny fanahy masina. Eo amin'ny fotoanany batisa isika no mandray ny fanahy masina. Fa araka ny ambaran'ny soratra masina dia haintsika tsara fa ny fanahy masina izay ao anatintsika dia mila kolokoloana mandrakariva. Izany hoe anjarantsika izay manana ny fanahy masina no manao izay hahatamana ny fanahy masina ao anatintsika. Efa nomena ny fanahy fony nametrahan-tanana isika. Ilay fametrahan-tanana natao tamintsika no manokana antsika ka nandraisantsika ny fanahy masina rahateo. Raha haintsika tsara zany ny kolokolo azy dia mitoetra ao amintsika mandrakariva ny fanahy masina. Dia raha mitoetra ao amintsika izy dia momba antsika mandrakariva rahateo. Jerentsika ihany ny foto-kevitra manaraka mahakasika ny batisa sy ny rano. Ny fantatsika rehetra manko ny teny hoe batisa, teny hoe batizo, zay zany ny teny grika niraisina, batizo na hoe batizaine. Dia misy fifandraisany amin'ny hoe fifandraisany amin'ny teny hoe rano, zany hoe misy voambolana vitsivitsy miara-miasa eo tahaka ny hoe natsoboka, tahaka ny hoe natete, tahaka ny hoe immergé. Inona moa zany dikan'izany? Immergé, nalentika sa natsoboka? Natsoboka. Zany zany ny voambolana fototra ao anatin'izany. Tsika nefa aoka tsy ho diso fisainana ka hoe tsy maintsy atsoboka zany ny batisa satria ny dikany ara-baky teny mihitsy hoe natsoboka. Mety misy dikany hafa koa azo tarafina, fa raha zay resahana dia indraindray tsika ilay mpanao tsy maintsy atsoboka zany fa tsy mety le atete eo ambony loha. Alohan'ny hamalitsika an'izany dia andeha jerentsika ny tantaran'ny batisa. Ny batisa ao amin'ny baiboly anie dia tsy voalay natete teo ambony loha tsy voalay nataon'ny Jaona fa efa nanomboka tany amin'ny ranomasina mena ny batisa.
ny ranomasina mena asa raha tadidinareo azony asa raha tadidinareo ny tantaran'ny ranomasina mena. Ny ranomasina mena dia ilay lalana nizoran'ny zanak'Israely nivoaka avy tao Egipta. Ianareo izay mianatra tantara sy mianatra sekolalahy dia mahalala tsara fa tsy voatery nandeha ranomasina mena raha ohatra ka avy any amin'ny tany Egipta mankany amin'ny tany Kanana. Fa maninona nefa tsy maintsy niroboka tamin'ny ranomasina mena satria tsy maintsy mitsoboka aloha. Zay ny zava-dehibe, tsy maintsy mitsoboka rano. Azo natao nandeha nanitsy tany amin'ilay lala manivaka dia be fahavaloko ny filaza fa tsy nisy rano tany. Dia izay no nahatonga an'Andriamanitra nitondra azy ho any amin'ny ranomasina mena. Hiampita ny ranomasina mena c'est-à-dire hoe mitsoboka ny ranomasina mena. Miala amin'ilay fahamezinan'ny Egipta andeha hita amin'ny tany Kanana dia tsy maintsy mitsoboka aloha. Miala amin'ny fahafatesan'ny mino ho any amin'ny fahavelomana ara-panahy dia tsy maintsy mitsoboka aloha. Fa tsika indray nahita indray fa rehefa tonga tao anefitra indray ireo vahoaka ireo dia be siasi niodina be monimonina nikomy tamin'Andriamanitra mihitsy aza tamin'ny fotoanarony. Ohatra ny lasa tany Egipta deo indray zany taiza tao amin'ny tany Kanana. Ka noho izany avy eo amin'ny tany efitra ho any amin'ny tany Kanana dia tsy maintsy nitan'ion'ny Jordana indray izy ireo. Nitan'ion'ny Jordana izy satria miala amin'ilay tany nampiodikodina azy makany amin'ny tany fampanantenana. Miala amin'ilay tany nimononmononana makany amin'ilay tany fampanantenana dia tsy maintsy niroboka n'ion'ny Jordana izy aloha. Misy dikany foana zany ny nepitana ny ranomasina mena, rano sy ny nepitana n'ion'ny Jordana, mbola rano koa io. Rehefa jerena ny zava-dehibe eo anatin'ny reheretra dia mahita isika fa ny rano dia symbole na fanadiovana. Ity resahako eto ambony ity. Ny rano dia symbole na fanadiovana. Fanadiovana ny olona hiala amin'ny fahotana. Fanadiovana ny olona hiala amin'ny fahotana. Ka raha fahotana no resahana tsy ny habetsaky ny rano akory no zava-dehibe. Haintsika tsara fa raha verenana le tantara, le ranomasina mena ne anarany hoe nepita ranomasina mena fa zareo tena tsy mirobo-drano e. Nefa ny ranomasina mena dia tandindon'ny batisa. Raha mitentsika hoe on'ny Jordana, ny on'ny Jordana ne dia rano akitrokely aloalika farafahalalina ne. Donc zany on'ny Jordana akitrokely pour traverser des 2 millions de personnes tsy ny rano ny zava-dehibe fa le fanekena hitsofoka mba iresahantsika n'ilay hoe fanadiovana ny fahotana. Ary raha miresakantsika hoe fanadiovana fahotana, tsy ny abondance, tsy ny fahabetsahana na ny quantité ny rano no zava-dehibe, fa ny fandraisana le fanadiovana izay entin'ny fanemasina. Raha rano zany resahana dia tsy hahadio mihitsy ny loton'ny olona ny rano atete. Ary ihany koa nefa tsy loton'ny nofo no dioviny fa ny loton'ny fanahy. Dikan'izay ny rano zany eo amin'ny toeran'ny batisa dia mijanona ho inona fotsiny ihany? Mijanona ho tombo-kase na le ataontsika hoe marika na famantarana fotsiny ihany ny anjara toeran'ny rano eo amin'ny batisa. Tombo-kase na famantarana fotsiny ihany ny rano eo amin'ny batisa. Efa nahita tranga be dia be zay mahakasika ny rano amin'ny batisa, fa dia zao hitanao miharihary ny asan'Andriamanitra eo amin'ny batisa. Indraindray zao le dekona na mianahana kely mitazona an'ilay kaopy kely iny dia le zazakely turbilon be dia mipihan'le izy dia very le rano dia ahoana tsy manjary ve zany le batisan'le zaza? Tsy le rano ny zava-dehibe
fa ny faneken'le ray aman-dreny handray ny fanadiovan'ny fanemasina, andray ilay ataontsika hoe purification. Dia io moa mbola lesona efa haintsika daholo reny hoe purification du péché original sy ny sisa sy ny sisa reny efa te hiverina fotsiny ampatsiary fa ny rano eo mibatisa dia marika hita maso fotsiny any. Mampatsiaro antsika ny tenin'ny réformateur anankiray manao hoe ny rano dia mijanona ho rano fotsiny any raha tsy misy asan'ny fanamasina eo amin'ny batisa. Ny mofo dia mijanona mofo fotsiny any raha tsy misy asan'ny fanamasina eo amin'ny fanasan'ny tompo, ary ny kapoaka na ny divay dia mijanona ho divay fotsiny any raha tsy misy asan'ny fanamasina eo amin'ny batisa izay mampanjary azy ho sakramenta. Rak'izany dia ambara fa ny rano eo amin'ny batisa dia marika na symbole fotsiny any tombokasea eo amin'ny mamarantsika ny inona ary zany ny batisa kristiana. Ny batisa kristiana dia le ambara aloha zany hoe batisa amin'ny fanamasina sy ny hafa. Ny batisa kristiana dia batisa amin'ny fanamasina sy ny hafa. Inona ny dikan'izany? Ny afo dia haintsika midika ho ny atsofoka anaty hafa dia izay mila sedraina tahaka ny fandrendrika volamena. Ny rano dia ny manadio dikan'izay zany ny batisa ny fanamasina sy ny afo dia batisa ny fanadiovana arak'izay efa nyresahantsika teo. Batisa ny fanadiovana. Zany mahatonga antsika tsy maintsy miteny ihany ahako raha ohatra ka zany mahatonga antsika manao hoe ny fiangonana protestanta dia manaiky ny batisa zaza, satria ny zaza dia efa araka ny Salamo 53 dia efa ny baby fahotana hatramin'ny fony voateraka, ka tsy ho andrasan'ny fiangonana ho lehibe izy vao alana eo an-damosiny izany enta mavesatra izany. Raha ambara fa ny famorana no tandindon'ny batisa ny amin'ny testamenta taloha, tsy ho andrasana olon-dehibe ny olona vao atao famorana fa dia mbola zaza izy dia ampidirina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Miresaka tsika hoe batisa amin'ny famelan-keloka dia mitovy amin'ilay teo ihany ny zavatra resahana. Batisa amin'ny famelan-keloka ny batisa kristiana satria manala azy tao anatin'ny fahotan'ny nofo, fahotana ara-panahy mba hidirany amin'ny fiainana vaovao. Ary farany ny batisa dia famantarana hita maso. Tsy haiko na za tsy naheno tsara na tsy nahazo tsara ny 5 minitra sekolalahady tamin'ny maraina ilay resaka passe sanitaire, fa misy nuance kely ihany ny fahazoko an'le izy eo amin'le hoe vaksiny sy ilay passe makany an-danitra. Fa raha ny tena marina, ny batisa dia ino? Famantarana hita maso. Efa naveriko tamin'ny maraina, tsy ny batisa ny mahavonjy. Ahoana ny ilazana fa tsy ny batisa ny mahavonjy? Tsy ny batisa ny mahavonjy satria tsy misy na tenin'Andriamanitra aza, tsy misy na tenin'Andriamanitra iray aza milaza fa izay tsy vita batisa dia manino? Dia ho very. Fa misy kosa nefa ny tenin'Andriamanitra milaza fa izay tsy mino dia ho very izy. Ary misy tenin'Andriamanitra milaza fa izay mino dia ho voavonjy izy. Noho izany ny finoana ny mahavonjy, fa ny batisa tombo-kase. Ny finoana ny mahavonjy, fa ny batisa tombo-kase na famantarana hita maso. Ohatran'ny hoe zany raha ohatra zany ka hoe hiverenana zany le lesona teo dia hoe mety hoe vita vaksiny ianao fa tsy nahazo an'le QR code. Dia ahoana mahazo miditra sa tsy mahazo? Dia raha aty amin'ny tany zany dia tsy mahazo, satria ianao tsy manana proof hoe vita vaksiny. Fa amin'ny lanitra ny finoana tsy mila porofony.
ny finoana voapirofo dia tsy finoana intsony. Noho izany ianao sy ny tompo mahalala ny finoanao, fa ho famantarana amin'ny mahazanak'Andriamanitra, satria tsika niteny teo fa ny batisa dia fidirana ho isan'ny zanak'Andriamanitra, dia ilainao ny batisa. Tsy midika mihitsy izany lesona izany hoe tsy ilaina ny batisa satria tsy mavonjy. Non, tsy izany no tenenina teo. Ilaina ny batisa ho famantarana, fa tsy hoe ho famonjena akory. Tsara ny ahafantarana ny samy zanak'Andriamanitra, tsara ny ahafantarana ny samy mpino, fa ny famonjena kosa nefa no mitondra antsika ho any an-danitra. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ao amintsika kosa ny fiorenana tsara amin'ny batisa, hivavaka isika. Raha eo misotranao zahay fa nampianarinao ny mahakasika ny batisa kristiana, izany finoana mahavonjy, anefa hitarihanao anay ho amin'ny fanaovana batisa izany, marika mahazanaka ao Andriamanitra, hampiditra anay amin'ny teny fikasanao Andriamanitra, hampaherezanao anay fa tsy foana tsy akory ny finiavanay roso tamin'ny sakramenta amin'ny batisa tamin'ny fotoan'andro. Dia ankehitriny ampianary izay hiaina amin'ny vokatr'izany batisa izany araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.